avy any ankoatra. Tantara indray miaina dia mpeniny Nofy-Andrianjaka. Ireto avy no namelona ny tantara. Iary Toko sy ny mpanoratra miaraka tamin'ny Riana Alamasoandro sy Irene Rakotomalala. Nandrindra ara-teknika sy nanatontosa Nofy-Andrianjaka. Nandry feo Jakina Andriatsona. Avy any ankoatra dia mpeniny Nofy-Andrianjaka. Zay zany lesy ririka akiniko amin'la zany ny asa rehetra trapitso ary dia mamerina amin'ny fisaorana sahady amin'izay fanekeny lazay. Tena namana lesy alahy fa tsy mba namanamana. Mahazo matoky lesy alary tsy toery. Efa vitako avokoa ny fampiresahana tamin'ny dokotera lehibe. Aza manahy lahy ataovy tsara aloha izay ahasalaman'ny reniny lahany. Aza alefa miroroa aty mihitsy aloha ny saina mandritra ny andro tsy isan'ny lako. Misaotra lesy saingy mba jereo akaiky ihany mikasika an'ilay razanareo tonga tamin'ny lakamisy iny fa toa mbola tsy nahinona vaovao makasika an'ireo avany eno efa nijery an'iny ane aiko hoe elahy ihany nametrahany dokotera lehibe any momba an'iny fa ataovy aloha izy ihany fa mba manao ahoana aloha ny fahasalaman'ny reniny lahy ao efa manomboka mba miasa angamba lesy le fanafotony meny tataperamena zany efa hitako mahazo aina ihany ny eny ao fa angatsy dokotera mpitsabo nitondrany lahazy ka raha mena mpitsabo ka saingy tsy le dokotera mbasany sainy lahy aloha mpitsaboka sy efa falehanay izay ary tena hatramin'izay nandehananay tany dia tsy mbola nandiso fanantenananay io mpitsaboka azy io. Tena manao nanga mihitsy ny lahy zany tsy ahoana ka aretiny efa miverimberiny io vela izy dia mbola laloviny latahaka an'izany ihany raha tsy diso dia finitelo izay ny reniny lahy no narary ary avy eo indray dia sitrana nefa dia miverina indray zany hoe le mpitsabo tondrany lahazy mihitsy zany no milalao ny aretiny aiza kosa lesiny dia hoe manao kinanga ka mariny zany any tena fanindrina ve lesy tsy ho salama foana izy fa maheriko aloha le olona namely azy nataony miverimberina foana ilay aretina ary tena izy no milalao ny aindreniko fa tsy zany milalao ny fahasalamany akory araka ny voalazany lahateo raha azoko tsara zany dia aretina nataon'olona le izy raha nytiany lambaramiko ka efa say foana moko aiza lesy nisy an'izany hoe taita tampoka izany izy amin'ny alina dia lasa mitsangana ary mahamovaravarana ary dia mitabataba be miantso fonjeo tokotany tsy vitan'izay fa mbola mirediredy be tsy fantatra izany nefa ne lesy dia amin'ny atandro izy dia malemy tsy tafariny eo ampandriny zany zany hoa indraindray koa milaza fa tsy dian'izao olona rehetra izao toa hoe misy zazavavy mamangy izany foana hoana izy rehefa atandro be mangina avy misakafo iny sady mitondra voninkazo fotsy manitra be izany no zazavavy io mahagaga lesy zany ka zany foana ve nefa aloha ny mahazo azy hatramin'izay tamin'ny voalohany aloha tsy tahaka izany fa teo ampandrina ihany izy no mirediredy sy mimonina tsy fantatra izany fa taty ariana dia lasa nivoaka ny trano mihitsy enjana lesy zany ary so dia verisaina kosa ary ny reniny lahy adala ve ny tiany lalazainy asa tsy dia izay le tiako atongavana fa inona indray ary verisaina izany anely ty ririka ka adaly akosy hitako ny adala hafa mihitsy ny renilay nika mbola miresaka tsara amin'ny atoandrom-piananahary fa ny alina izy zany vao mihetsika ny fahaveresan-tsainiko ny tena marina lesy dia nasiany olona tamin'ny oto mahery vaika izy ary le olona namely azy dia tsy lavitra fa ao an-tanànanay ihany tsy vitan'izany fa havana sy fianakaviana akaiky fa ahoana nefa nilazany lahany zany ka ny namely any tatana ihany ny letsy no navitan'izao zany ve letsy ary efa nanako pirofo zany saingy aleo aloha manginy zany lesy ririka saingy amin'ity ndray mitoraka ity kosa aloha tsy hamelako tsy hanaiko kambody sosiparan'olona lavo izao ka raha tena marina azy zany dia inona nefa ny tena antony ka resaka adilova letsy zany ve sady mbola tantara lava aleo fa lazaiko an'lahy ihany rehefa malalaka zao mantsy tena mbola tery be ny fotoanako eny ary fa zao letsy ahoana lesy zay raha andala eo amin'le mpivarotra voninkazo io letsy lahy dia mba ampitondraiko an'lahy ty voly ty nividy voninkazo zay mantsy aho omaly dia tsy isy majinika taty amiko dia noetiko fotsiny aloko fa ahoana koa zany tovolahy be ty voninkazo zany reny letsy ny any fa avy naretako
raha hitany lahy moa ny ao an-jaridaina koa asa zay lazainy lahy zany ngamba lazainy lahy fa vehivavy nefa ny lesy tena mahafinaritra ny mamboly sy mikarakara voninkazo hoe sady manala fahasorenana lesy reny rehefa ohatra ka misy maksidina ny lahy avy any amin'ny alehan'ny lany zany ve lesy fandray zany zay fa lasa aloha dia mahasotoa lahy mamerina fisaorana ny lahy ihany lesy iny lesy raha tsito dia amin'ny alasina indray zany ny eo misotra lesy zary le tovavy mpivarom-boninkazo eto toa tsy misy mpivarotra eto zany sa mbola lasa ny sakafo sa nefa tena maika be andray zany atsara ny reto voninkazo reto samy hafa loko sy felana nefa mifanakaiky sy mitangorona toa marina ihany le filazany erika hoe manala fahasorenana sy adi-tsaina ny mahita ny reto izy retoko tsy erehany ty ray ty hafa mihitsy tsy tahaka retsy mitangorony retsy fa toa fotsy mateo mangatsakatsaka zany ty izy mitokatoka monina tovavy malahelo sy resy ny endriny mba inona re zany ny anaran'ity voninkazo ty sady manitra ny izy zany lisy reno anarany io ary vitsy karazana izy io mahafinaritra zany ve andray mahafinaritra tahita tampoka marina tsy hitako akory ny toeran'ity tovavy ty teo efa tato ihany izy fa tahako n'le voninkazo mandadina be mamonjy reto salazana ny katao retsy tianao ngao io afaka omeko anao ny raha tianao zany ve tiako ka sainga zany misy zavatra kanto be tahaka izao zaray-potsiny nefa ary tovavy misy ka ary za vonina ny anomian'izany ho anao nefa raha omenao takalony andray mitsiky foana izy miresaka amiko mahay mivarotra zany raha tovavy ka fa aty ve aloha le tovavy mpivarotra eto sa tsy izy toa ohatry ny hafa maitsy mantsy izy tiako ny hitany serika isan'andro eto mantsy toa fotsy fiodirana sy borivolo zay tia nefa zarazara hoditra sy lafa volo be tena tinianao foana misy tsy azotrao nga ny endriko oay azafady mademoiselle mampitovy mendrika ao sy ty voninkazo ty oa za dia toa misy ifandraisany zany nareo toa mitsiky lava nefa toa malahelo endrika zany koa indraindray samy ve sy diso ny fijerinao fa tena marina ka eny fa na dia ny anaranay aza tena iraisana lisy koa mantsy ny anarako lisy nalaina avy taminy hoe Lucienne ve zany sa Lucette aiza kosa tena lisy tena malagasy mazava ka fa azo atao koa hoe Lucia tia kosa zany ko ka ino ary ny takalony fa omeko raha ananako tsy dia tia voninkazo aho fa tia raha ty tena nambabo atampoka zany toa satroko foana hitazana azy ko fa inona ny antony ka asa toa manana fanatenana zany ny velany raha sendrakivy mampitraka sy mampahery lafiny ray nefa toa manana alahelo sy mampisempo akory rehefa sendra ny hafaliana sy korana mahery vaika ny foko zany hoe mizara zay tianao zany izy ko leo angamba zay ny tena marina ka hoe to ary io raha tianao ka le takalony aza tsy lazainaoko so mantsy tsy ananako ko rehefa omenao fofonena kely monja ny vatako dia omeko anao io ka ohatry tsy azoko any izy tiana ao ambary fofonaina hoana ohatray toa ny ondrika kely izy dia tsapako ny sendro zany inona reny ao ambadika zany rehetra zany lisy manontany anao anao okary zao raha tsy takatrao raha pitsy miverina rehefa azonao tsara ny tiako lazainy zay mampamangy any amin'ny reninao any ohatray fa laza iza koa izy toa ny divokely zay fotsiny dia tsy tazako fa tako ny reto rozy tia mijoalajoaly reto fa laza iza koa ary izy teo nefa ny dia tsy misy lalana maka iza koa raha mivoaka ao ambadika fa avy hatrany tetambo
fa aloza ihinareo zao hitako zao e. Inona koa mistera ao ambadika zao? Sady to mahafantatra amin'eny koa izy teoko. Mampamangy any amin'ny renina ho any io izy. Ianao ry ny raha ilazako zavatra. Fa zavatra iny zany anaka? So dia anao izay andreraka anao eo indray aka. Aleo aloha rehefa mahazo hery tsara ianao vao miresaka an'izany tsika. Efa tsy dia maninona anie za zao e. Sady efa ninana andreo fanafodiny menindray menareo koa dia azoko ery zany eko. Eny ary. Fa aleo ary aloha eto akaikinao eto any iresaka e. Amin'izay ianao tsy ho sahirana amin'ny fahenoana sady tsy dia mifazafaza koa amin'izay. Ka etsy ary? Fa fofona inona ary izany henoko avy amin'ny vatany eny izany? To fofona manitra be izany. Sa nanao ranomanitra iny? Dia taiza koa nefa ny nahitany ranomanitra ka izy aza tsy afaka mihetsika eto akory. Sa baolina nanao ranomanitra ka rehefa mifampikasokasoka tamin'ny eny teto dia nifindra. Oky, fa to tsy mitantara akory anie ianao anake. Lozanao mianahana fotsiny io. Sady to mamofopofona izy zany ianao zany ry tsito a. Membo nga zaka? Tsy zany ry neny a. Mifanohatra amin'izany ary no henoko koa. To manitra be zany ny akanjonao. Sava re baopanampony nanao ranomanitra? Tsy bao mihitsy fa le zazavavy tonga mamanga isan-kaleto ireny manitra be tahaka an'izany a. Asa mihitsy raha manitra be izany fa tena mambabo be zany le fofony ko. Mba nangataka taminy aho dia nasiany kely ny zorona akanjoko. Sady mandaitra le izy ny ela faharetana ny fofony a. Zay indray mihaino sy le redirediny. Tovavy iza foana ary mamangy an'iny ato e. Tsy misy afa-tsy zasy-bao an'iny ato ry neny e. Si ny masonao mihitsy ny efa pahany. Na hita ianao na tiedo izy aza tonga eto foana miresaka amiko. Dia saingy tsy tanao. Andray mahafinaritra anie zany raha tovavy ry tsy toe. Sady sarika be. Sa koa nataly. Efa hita fa olona tsy salamy tia miresaka amiko ity ka mbola tsaratsaraiko ihany. Zany eo ihany fa tia saika vao maika ilazako zavatra tsy mampiny makasika an'ilay zazavavy tafaresaka tamiko iny. Ohatray. Fa tohatra misy ifandraisany ihany zany zavatra iainana isineny zany raha jereko tsara. So dia ary dia mba le zazavavy hitaneny makato hatrany miresaka amin'ny foana le hitako iny e. Le zazavavy mistera sy manana hery hafahafa. Tena tsy mampinoka. Sotin'izay koa aza aloha ny lasa lavitra loatra miatika an'izao tsy fahasalaman'ny en'izao ka miampy an'ny asa be tato ato koa. Nefa ny tena niresaka tamin'olona teo e. Saingy rehefa nijereko tsara nefa dia tsy izay nalehany. Le zazavavy nasay nirika nanaterako an'le vola aza moa nanontaniako fa tsy misy an'izany tovavy izany manampy azy. Sa andray ary ny sainy fa sao dia mamo iny. Ka hita taramiko ve ianao sa tsiritsito a? Maika atory amantsy fa vizana ko. Vizana mahinina koa zao neny ka neny aza matory atao mpandriny eto foana ko. Ka zany e. Vizana ny andry an'ilay zazavavy mba namako teo ta fa tsy tonga akory izy androany. Nefa ne dia raha izay mifa ho avy eo izy. Neny a mbola marary ianao fa aza dia miteniteny foana ka matory aloha fa zany dia hikarakara sakafo. Zany tsy haiko mihitsy hoe maninona ny tsy takany isan'andro hoe vao midaboka dia resy. Zao ty fisasaka ihany ny alina vao mbola tsy mety mipizy toro ny masoko. To mivadibadika fotsiny atao mpandriny eto. Neny koa to mba nahita toro fa isan-kalina izy amin'ny ora tahaka izao efa mitsangana sy mivazavazana eto tokotany any. Inona reny ataoko mba hanasitrana ny oreniko io e. To tsy maharitra araka ny tenin'ny erika ihany le fitsaboana natao taminy ka
afaka kely dia io miverina indray. Miaiky mifahaizan'ny olona sasany aka dia resaka lova sy fananana ve nanaovana ny sovorika loza be zao e. Amin'io tsy iza fa ny rahavaviny ihany no nahavitan'izao. Eny fa na dia tsy hita mivantana aza dia izy aloha niara-ny fanahiana voalohany ka. Za kosa aloha tsy anaiky vita mora amin'izao zavatra izao raha nanako pirofo e. Zany hoe ilay anendrikendrik'olona moa ny sarotra. Fa nasanina tsy izany mila mandrefepety alary tsy hitoery a. Oay, finona izany zavatra mitapoka any ambadika an'izany e. Misy zavatra ny anjera be teo. Dia andeha izany tsika sindry. Dia ahoana nefa ny zanako e. Za kosa aloha tsy amela azy rery ato ka avela ho izy mba hanaraka antsika retsy a. Tsy mbola afaka ahoany. Zany eo a tsy afaka ny amela andrery an'io zanako io ato e. Mbola mila io. Tena neny zany miresaka izany. Indray fa netsika ny aretiny neny. Sindry koa zany tsy fandaminana mihitsy. Fa efa lasa mivokany izy teo e. Ohatra e. Neny e. Fa maninona tatahatra eto ianao e. Tena ny anjery neny marina. Mandehana reto indrira andeha. Za mbola tsy te andeha any ka. Raha miaraka amin'ny zanako dia andeha fa za tsy amela rerany iny eto ka. Neny a. Fa iza foana izany resahanao isak'alina izany e. Neny. Tsy misy olona afa-tsika sy ianao ny eto e. Fa jamba ve ianao tsy mahita ny tovavy io a. Io misalotra lamba fotsy be io. Sady rava be ny volony no mitondra voninkazo eo amin'ny tanany. Neny a. Tsy misy olona izany eo fa andao ianao mamonjy fandriana ka. Enao mihitsy ny jamba ry tsito a. Io zao izy mijoro eo amin'ny varavarana io ka. Miantso ahy izy dia miresaka amiko. Neny a. Fa iza nefa nanaran'izany e. Ohatra fa iza tokoa ty ny anarandry a. Mbola tsy fantatro ny e. Tena sanatry lasa tala ry ve neny sa misy avelo mipotra aminy atao trano e. Dia efa orovolana izy izay miresaka sy mitafa amin'olo tsy fantatra. Sa vokatry le vorika namosavina azy daholo izao. Tsy mety miteny izy ry tsito a. Tsy mbola tokony ho fantatsika hono ny anarany izao ko. Dia hoy izy hoe mendrasa kely. Iny izy zao fa lasa. Tena valaketraka tanteraka aminao aka. Tsy mbola nahita tahaka izao mihitsy aho. Neny olona malemy sy tsy afaka mandeha vokatry ny aretiny iny nefa dia io izy tafidina sy mikisaka aty ambany aty io. Mila miona ny dadamena raha-pitsy fa tsy mazava amiko izao. Toa vao maika miomby isan'andro ny aretina mahazo an'ny eny ka ny vola fotsiny ny lany. Tsito a. Batao andeha tory avy efa lasa izy. Andao ary neny. Efa miteny anao fa tsy misy olona izany eo. Oay. Fa rivotra ahoana koa izany. Toa nanaiky pily an'ilay varavarakely mihitsy any izy izany. Ohatra marina. Fa misina ary. Tena misy lovy ato trano eto e. Loza marina fa tarapoka tampoka tantaniny nefa efa tetỳ atsandroko. Ohatry ny nisy ny sintony izany. Fa ahoana ary izany. Aleoloha ampandriana any ambony faingana izy ka. Fitaina ny asa rehetra ka tena somary sahirana ihany afa tsy tetitsito. Mitady be saina fotsiny le zaraha iny hijanona hiasa nefa nireny ny aza marary mafy. Ka iza indray moa ianao teo ro madomzelona manja kely a. Be dehibe koa reto faty laloviko izay ampandroko isan'andro reto ka mifangaro amin'ireo efa mitady ho simba ny vatanao. Zay mokisana aloha ianao hitako aketo e. Manjany ianao ty e.
ary tena mahagaga mihitsy fa efa herinandro ianao zay tsy nisy nakatato na dia efa natao aza ny filazana maro samihafa indrisy fa satroko hitazonanao ety ihany fa raha pitso isa no azoko hitazomana anao farany raha vo tsy tonga raha pitso ny havanao dia voatery tsy maintsy alevina any amin'ny fahasambahiny ianao ro maty mizelona tsara tareha andray jereo anety endrika hoe reo faty tonga niaraka taminao tato zao efa potika sy efa manomboka simba avokoa akoatran'ireo efa nalevina fa enao ty tovo mainka mitombo hatsarahany isan'andro sanany tsy maty zany tany endrika ao ka fa mba iza loatra ianao hoe dia inona koa ny tena nahazo zay mety momba anao fa tsy misy mahalala mihitsy ny tena nevinao na dia ny anaranao aza pampalahelo ka tovavy tahaka izao mety tsisy amana sanatry raha nitapitra eto ambany masoko nataony tsito dia vokatry ny aretina ho mamiadana ny nahafaty anao ny afara tamin'ny fijanonany voy tampoka nefa ny vatanao ty tsy hita faritana hoe misy mangana na maratra akory amin'io na ny anaranao aza tsy fatotra mazava to tsy fotsy sitrika any am-pasana ty vatanao ty ka to tsy mino hoe maty tsy miaina tsony ane ianao na zany na tsy zany areo aloha diovina sy sasana madio daholo ihany reto vatanao reto ka eny fa na dia tsy miova aza ny tena mahagaga dia enao ty to tsy nasina faron'olona goly nefa tsy potika tsy mamoaka fofona aleo aloha akaina kely rehefa vity reto ka reraka mafy azy zany Vocação música, tatara, vaso, ir. Vocação música, tatara, vaso, ir. Maraina kay. Hitako any reraka mafy dia atory zany. Solo vivavitako avokoa rehetra razana roa alain'ny havan'ny rapitso rehetra. Mazana ihany mpiasana izy tsy tika. Misahana ny fanadiovana an'ireo razana maro samihafa maty avy ao amin'ny hopitaly. Miampy ny fandevenana an'ireo faty tsy misy maka mandritra ny fotoana maromaro. Tena ahitana an'izao mistera isan-karazany zao ka. Faty indray miteraka ty ny tena nahazembana na tsy toaza dia gaga tanteraka. Misy fofona manitra be anie zany henoko zany. Sady toa misy rivotra mitsoka malefaka zany no manety an'le anitra maty eo ity. Fa aveza koa ary zany sa mbola misy mpitsabo mijanona ao ambony eo ka. Dia ranomanitra avy any koa ve dia isoko midina ty ambany aty amin'orika ty ka. Tena tsy avany ivelany mihitsy no nahinoko an'izany fa ato anatiny ato ihany. Dia aiza nefa tena ray amin'reto razana folo reto zany no mamoaka fofona. Dia fofona manitra be tahaka zany ve? Oay, tomotomony re ty razany ty e. Misy ranomaso milasaka mikorina amin'ny tavany. Fa ahoana zao e? Tsy mampino ka. Aleo hoe fa namora. Oay, tena vato amin'ity mihitsy le fofona manitra be manenika amin'to. Misy ty zava-bavy ty ka. Sa iza loatra anao e? Aleo miantso amin'ny tsidikana fa mampatahotra zao zavatra zao. Raha tena izy asa dia tokony mialina dia tonga da tena mitady dia mijery ny zava-nisy. Ary aza setra dia tahaka izao mihitsy fa fenoa aloha.
ahoana koa lesy nandehanako amin'ny andro amiray maraina wakatya soatiana raza fa tsy salama ny reniko etreko lesy zany fa tena zava-dehibe sarotry ny olona somahagaga ny nanatroko an'lahy fa iny makanisa aloha lahy ty aza mijajerika fotsiny ambaravarana eo ka mbola misy ty alehako ny lesy rerika tsy maintsy nakany mikakranona androany fa tena nibina retininy ao avelo lesy fa tsy mandry an'izany de resaky ty tsy maintsy amezinandrona tsy tirazana ndraiky etan'lahy ty fa misy zavatra fahafany se tato alina ary voaliny zany fa tsy hoe ivahena akory razana izazavavy ty misy indrindra letsy tsy reo tsara ahoana ny fahitan'lahy azy ohatra fa razana avy tazany ty tya ary ovina tonga tato fa ilavely ty adala le tovavy misy nanapitra ny tsabony ty le hoe torana teny an-dalana ka vo tonga tata amin'ny hôpitaly de maty oay ty ve le niraisiko tamin'ny herinandro ambony ina mitsy ary nanafarany lahanako gaga lava tsy misy fivana endriny diso elahy rerika tena miova be ny endriny miova hony zany saingy tsy potika fa tovomaika metsary zany amin'izy tonga teto tadidiko tsara fa ora ray tao arinan'ny fanambarany dokotera dera fa maty izy de mbola atsatra kely ny fahitako azy niseho daholo ny tolatarehany ary nitrakitraky ireo nifon'ireo zao nefa to lasa mandimandina sy nikatomolotra zany ny fahitako azy de gaga efa ely zany nitsapako fa tsy te andrebireby an'lahy fa zay zavatra niseho alina zay ny tena tsy nampinoaka fa nisy inona lesy ka teo ampisainana ny momba an'izany indrindra any na eny fofona manitra be letsy fofona manitra be ahoana ny ty fatsiko to ranomanitra zany le iziko anitra voninkazo fa saroko tsara tsy haiko hoe voninkazo inona fa raha nioroko efa zatra mioroka fofom-boninkazo any anjaridainako ty de tokony ho haiko tsara saingy ny manavaka azy ny tsy takatro hoe voninkazo inona le mamoaka n'izany fofony zany fa inona ary ny dikan'izao zavatra zao de misy ifandraisana amin'le fofona manitra eniko tany an-tranoko ve zany de mety ny avelon'ity zazavavy ty fa reno miresaka amin'ny eny de inona nefa ny antony ka raha ny endriny nefa de tsy mbola hitako mihitsy de izy raha ampitana amin'le zazavavy mystera tena ampivarotana voninkazo de toa tsy izy ihany koa eny fa na de samy lava volo azy zareo ty fotsy fiodirana fa le hitako zarazara hoditra inona lesy mampiasa saina ny lahy eo ry tsy to tena mystera lesy zao zavatra zao tsy haiko fa toa misy zavatra mifandray hafahafa zany fa sarotra mpifandraisina le tya fa inona nefa le zavatra mifandray ny aretina mahazo an'eny sy ny zavatra mifanojo tamiko teny an-dalana ary ny trangalina nyseho fa nisy inona koa tanika ka inona moa fa tsy ny momba an'eny izy sy ny aretina hafahafa araka ireny nolazaiko an'lahy reny de toa miresaka amin'olona zany izy rehefa alina zany rehetra zany nefa ampifandraisiko fa toa tsy misy idirany ihany nefa toa mifandringitra de atahoana lesy zany tya tsy maintsy andefa baikeo zao dokotera sifo hoe alevenao any amin'ny fasambahiny zay razana tsy misy naka ary isany ty zazavavy ty nefa lesy to ohatry ny mbola misy zavatra hafahafa mystera zany momba azy ka aleonao fatarina ka de ahoana reny atao sa koa ty ao anatin'ny ora tsy fiasakoko zava re etintsika ro lahany an-trano aloha ty razany ty de tsy miteniteny amin'ny dokotera sefo inona tsara hoe zaniko rehefa tonga ny ora andevenana azy de aleo aloha izany ny bota sy lava-panampy atsika fa tsika ihany ny manao an'izany ary aloha tonga de hivatana any an-trano aloha mandra-pahitany marina momba azy fa mihevitra hitadinina nefa elary tsy to motsy efa nikariko tsika fa tsy nahita an'izay momba n'ity zazavavy ty mihitsy efa nandefa filazana tamin'ny radio sy gazety fa ka tsy haiko lesy raha zasy ny finonomponako izay diako hevitra amin'ny lahy atao ampiasana de mino sy ny matotosy avelo ary angatra lesy aminay mantsy manandanja loatra ny fanaka mety isy afatra tiany apita asa iza ny mahalala raha zazavavy ny ara-ny famonoana tany io ka te amplazantsika n'izay nahazo azy eny fantaro tsara lasy ny fitsaboana gasy na zatra ny lisany hatramin'izay so ohatry ny resy lahatra ihany fa tena misy avely sy mahatotoko indrindra tamin'ireo zavatra sarotra azavaina hitako hatry ny alina ny tena nagaga de
tia izy ny tomany alina nefa efa vatana mangatsiaka tahaka izao. Tomany hoe Zany efa nifafako moa le ranomasina. Nijereko ihany no fitaovana nampiasaiko nanadiovako azy, so rano latsaka saingy tsy zany mihitsy no nisiko. Sady ny masony ankavy ihany any lesy nandatsaka ranomaso ary taorinan'izany na inoko an'ilay fofona manitra be. Raha ny fandiniako azy dia le ranomasony naraka tamin'ny tavany mihitsy no manitra be. Tsisy resaka lesy zany amin'ny firy ny raha voatondra nasitriana ny vatana mangatsiaka ary. Ka vao midiny eo zao dokotera Sify dia zay zany vao fantatrako. Antsoina telefona rehefa ivoaka elahy dia alay vao ivelany eo. Fa misy tanana fiainany lahy velo any. Aza manahy elahy fa misy any matoa manapa-kevitra an'izany. Zay fa lasa aloha mbola misy fotoana makafinjeko koa mantsy eny an-dranoneny eny. Masotola anary. Mandrosanao le kely dia masaosy azy. Eny ary rikaka. Ka nanahoana ny fahasalamandreniny sy atao hoe tena ny momba an'izay mihitsy rikaka ramena ny nandehanako aty aminao. Ay, tsy misy ovana fa toa mitsahatra kely dia miverina indray tsy fahasalamany. Tsy vitan'izay ary fa toa lasa misy zavatra hafahafa izany miseho isan-kalina. Ka zavatra hafahafa ahoana le kely no miseho teo aloha dia tsy miova fa ohatrany miresaka amin'olo izany foana izy. Araka ireny efa nitateriko taminao ireny. Fa taty aoriana kosa lasa misy zavatra miseho sy mivaingana hitako izany. Ka mivaingana tahaka n'inona ka? Lasa misy fofona manitra be izany ao an-trano rehefa alina ny andro. Fofona manitra hoe? Ie, dia misy rivotra atao tadio malefaka tondra hanim-boninkazo mamerovero izany. Ny ankoatr'izay tena malemy tsy afa-mihetsika ao am-pandrinina eny na dia efa mba natanjaka sy nihetsika aza teo aloha. Tena ianjany zandry le kely Noseho mivaingana izany ny fanahy aminy ko. Dia manahoana sy manahoana ary ny resaka ianinao resahany amin'izany olona tsy hitanao maso zany ka? Nga moa dia mazava tsara fa toa mitaona azy ivoaka izany le olona resahany fa izy mandà foana. Zany? Ie. Ary avy eo dia misy tadio mitsoka vetivety izay. Salany hoe mivoaka ny trano ary miverina malemina eny ka tsy mahatsiaro tena fa torana avy eo. Enjany zandry ilay kely nefa very fanafodiny méconcer eo nomesy ara-dalàna ihany ka. So dia misy adino mantsika to. Ny talatala maintso ny tatra-pamelona izao efa mandeha amin'izay nasainao ataoko ka. Aikosako. Ny ampiny ravi-pahafahana sy ny kely mavitrika isak'izay mahatsiaro tena atao emboka. Ary ny tandrokomba lafy eny Menakosy ve efa napetraka se ao antom-pandrinany ka? Iny maty izao no manala ny fanahy raha tsy miodiody ao an'efitranony. Orikaka eo. Tsy misy raraka tany anie ireo afatra ireo e. Ka mahagago izany ilay kely ka. Aleo ary aloha fataritsika izay fanahy manadala azy. Tsara fantatra mantsy hoe atraiza ny heriny, iza ny anarany ary inona ny tena asany. Otry fa fanahy ahoana indray rikaka ramena. Nga moa tsy hoe vorikolona ny anton'izao e. Etre aza mikoropaka ianao fa gasy daholo izao e. Misy olona mahay ratsy ary maniraka fanahy mampijaly andreninao fa tsy mamono azy akory. Zalory eto lamba mainty reto e. Dia aza mihetsiketsika eo ianao fa za kosa embohanao. Aza miteniteny na kely aza fa ataotsika ny fombafomba rehetra afantarana an'izany fanahy ratsy zany. Eny ary rikaka. Any anareo razambe, na ny avy any atsimo na ny avy any avaratra, tongava manatrika etona hijery sy anazava azy taratra. Ry tompoko lahy be evitrevitra sy ry tompoko vavy be sava ombona, tongava malaky fatondon'izay iony. Ka ahoana ho izy rikaka ramena? Dia nefa todina andrian'izay avaliny. Loza ray loza rory le kely tia. Fanaham-boninkazo zava-boary hono ny manakorotana ny fiainanareo. Maninona tsara? Zany fanaham-boninkazo ny zava-boary. Voatosany sakoroka sy vorongona adiny alina ary kotapainy tseva mainty ny reniny sy poa. Velo masika.
masina ozy izy, miala ozy izy, lasa mandositro ny tany velona, aza mieritrelona sy mandrebireby fa mpanakorotana any amin'ny ferana sy ny vono mitoetra, tsy misy anjarana rakory ety amin'ny tontolo velona. Le ratsy reto a madana po alasy loza marina fa maninona koa le rangaty izany teridery miakatra ny masony dia mamoaka farovatra ny vavany ohatra alozinina reto iry lanitra tena miakarapoka teo amin'ny tsy fitoerana izy marina arinona koa ty ataony fa maninona ary ty salany misy manakeny zany ty izy fa fofanina re zany manampoanty zany tena mahafana izy zany aleo aloha mivoaka tsy ivelany atsy fa mahatorana izy zany ka am'izay sery le kely ian'ny marina napita afatra tamiko le fanahy zay mitoetra ao anatin'ny reniny le kely tena efa saika nandeha ary kaka zany natahotra taminahazo anao teo ako inona ny tokony atahoran'izay zava-misy mety miseho reny fanoherana atao an'ireny fanahy mitoetra ao anatin'ny olona reny zany hoe natsona zany le fanahy mpampijaly an'ireniko ka izy ny tonga tato amiko ry le kely ary izy naniraka ilaza aminao hoe reto zavatra maromaro reto ny atao ka inona zany ry kaka ka araka le teniny de tsy fantany mazava tsara tohatra ny hoe misy avelo ratso ny akoatran'le fanahy tokony hanampy azy ao anatiny de le fanahy tokony hanampy azy ny naniraka de mandeha any se mamonjy mitady voninkazo ary mijerefa n'le voninkazo antsona hoe lisy lisy mamelana fotsy reny le izy ary manitra sy mandrefo fanany fofony voninkazo lisy mamelana fotsy hoe ry kaky ndrery le kely tena tsy fandrofinjavatra fa tena zava-misy mifameno le hitako sy niantra tamiko ko eny tsy tamiko ihany fa na tamin'ny erika sakaizako sy tamin'ny eny koa azy avelora ihany zany no mampitahotra anay ary misy zavatra tiany ambaro matoa izy manao toy izao fa aleolohany izay lasain'ny kakirameny ka zao natao sery le kely ihany ry kaka mino anao rehefa azo ny se io voninkazo lisy io de ateroany ambotra biby ambotra biby aiza moa io ry kaka any ambotra biby any avaratrandro le kely jerefa misy fasana tongontany iva kely zay ao atao hoe fasan'ny kambana ary miafinao anaty bozabozaka izy io atsatoy ao le voninkazo lisy io ary mandiana mody fa inona daholo ny anton'izany ry kaka ka zany ko dia amin'ny fomba ahoana koa mijereko an'izany fasana tsy mbola hitako zany sady na iny toerana iny aza ny tsy mbola nandehanako akory aza be fa maliny sery le kely fa zay ny vehovany akoatra nampitaina tamiko io ny akoatra zay efa avy any se de mody faikana fa ohatran'ny siny misy fanambarana manaraka fa fanambarana ahoana ry kaka so dia lasa loza amiko ary ty ianao karaha mbola tiany se ho velona ny reniny se de ataovy zay rehetra zay de tandremo so misy tanteraka fa holozana azo an'sea ka aiza nefa nahitako an'izany voninkazo lisy zany ka efa nisy fotoana ho ny se nahita raha araka izay afatra avy any akoatra tonga tamiko zay ka aza misanasana mandeha jereo zay de alaivoko eny tokoa hita se zany zay vao miverina atao tsaiko tena zavatra ray loha ihany no mandrebireby anay amin'izao ary azoko antoka fa tsy mosavy zao fa fanampanadala dray oka aloha azava ry le kely fa tsy misy zavatra tonga ho azy zany fa misy antony daholo aho tsy haiko aloha zay eritreritra ao fa ny aloha mbola mipetaka ny hoe olona mahay zavatra ny naniraka fanahympijaly andreninao ary misy karazam-panahy samihafa ao anatiny ao ka tsy amin'nyrerany erikako fa amiko koa
iny hatramin'le namako mpiara-miasa amiko aza. Ahoana tsara oerina kely. Izany ndrikaka. Aleo fa ho tantaraiko anao ny zava-nisy rehetra mahakasika an'izany. Mila bia za teto efa impiry voan-tany ny dokotera sivy fona. Enjana lesy enjana hony tsy mbola nahita tahaka ty hatramin'izay ka mikara atao anaty fiaraingana aloha. Otry fa inona koa ty entiny laty to voninkazo akatsy atsy lesy ny tokony hipetrahany fa tsy aty aloha. Mbola tantara lava lesy zany fa aza mikoropa kelahy ka ahoana efa voniny zany ny tranondresana nyty razany ty asa manany ihany letsy fa mbola petsaka ny zavatra ataontsika amin'ny rahalandro any fa avy aiza aloha ialahy ty ka efa hoe avy any amin'le mpitaizanay za ioko. Nilazangany tany indray zany le mpimasy sandoka matoa ialahy taitaitrodrosoko. Tsy vitany zany angano lazainy lazany fa tena mampatahotra be ny zavatra ny lazainy ty zany ve ary io kelahy hitandrina fa olona masy teny zany ary azo antoka daholo sy lazainy rehetra fa marina. Tsy zany ve lesy mbola ho salama tahaka izao raha bofy raha tsy noho izy mba irato lesy ny masoritsito iza malala raha izy ihany namely andreniny lahy tahaka an'izao dia lalovony ny aretina mba hangalany volany amin'ny lahy ohatra ka diso elahy tsy mbola naka vola be mipapana taty aminay izany raikakrameny ka zay ane le politika ampiasainy zany raha vantany maka vola be indray mandeha izy nefa miverina marary indray raha bofony laitsany dia hoay akeo aleo no makatsikelikely dia rehefa tiany marary ny reniny lahy dia tsy maintsy ho avy eo indray alahy amin'ny marenina lesy ka marina zany ka zao ny zava-misy tany lesy ny zava-misy taiza aloha io ka misy ifandraisana amin'izao zavatra izao ny finy nahazo ny rabofy so dia efa ho adala ary lesy elahy tsy ka elahy koa mety azo anazavana resakako ny fiara hoentina dia avy elao mibandy anazava ka hoetra raha fanazavana lahy miaina zao ary le izy ny olo ray ihany ny manakorotana antsika ty raha erika ary tsy izy zany lolo izany fa ny lolony lisy izy alty ty lisy so dia tratra ny fandraikirekena tany ary elahy ty raha mbola manazava lesy aza tapahany lafa tsy voatataraka eo mihitsy le resaka ka manao resaka tsy misy vavany ane elahy zany izy aloha le lisy mazava be lesy zany ty razana hoe tsika ty no atao hoe lisy fa tsy izy akory ary izy io dia mitady fanampiana amintsika satria miseho amintsika mino fa mety ho sitrana ihany neny raha tanterantsika izao zavatra mpanaoviny antsika izao tena tsy mazava ty ny resaka ilary tsito inona daholo zany lazainy lazany zao letsy daholo ateriny ty razany ty dia afeontsika mikarakara manatitra nyty voninkazo ty any ambotra biby inona re zany inona nimezany lahy ambotra biby aizy zany eny fotsy aloha ny fitantarako misy fasan'izay asa nikaka raha menametrahana azy dia ao arinan'izay milaza amintsika izay aonany amintsika tovavy io ohatra ny fanahy moa zany nalaza dala ary ve raha tsy ty sahoany tsy tompony tenan'izany le ry tsy azoko dia to ampifandraisany daholo ny zavatra miseho rehetra nefa dia tena zavatra tsy misy ifandraisany zay no mavoan'ny tony olona mitoky amin'ny otogasy be tonika miaino avy lasa tsy miaino raha erika miresaka amin'lany aleo aloha ekena fotsiny zay lazainika miaino an'lahy le sy hafa tohizo ka zay mila fatarina ny ao ambadika izay nahafaty an'ity zazavavy ty eo ihany koa ny mombamomba azy izay tena tsy fantatra so mba zay mantsy no ahitantsika ny marina rehetra ka tsy azoko ane dia nahoana no tsy misy malala mihitsy ny momba azy zay koa aloha ny margagy efa nanao fikarohana ihany ny polisy fa tsy mbola nahitana valiny izay fikarohan'izay hatreto nrazana nefa tsy maintsy asitrika ka anjarantsika angamba aloha no manao an'izay vitantsika lesy raha erika asa raha voniny alahy ka anareny zavatra niseho tao amin'ny tanipaty reny ary ve lesy tsy tokony amaika saingy to hafahafa be ihany le to ihanyko lasa mifangaroaro zavatra be zany ka efa tonga ihany tsika andraso vetivety eo aloha fa so mbola ao baompanampy anay ka hotsikariny eo ty razana hoe tsika ato an-trano ty raha efa lasa moa izy dia omora ny mampiditra azy ao an-trano ambany ao eny ary fangana ary lahy
viny trandritsito so mantsy tafaverinao le mpanampin'ny laisana iny ka otsikarinao ny razana na fienina. Efa ny tsara lesy sady tsy mety many ambany an'izany iny fa sahirana amin'ny any ambony sy ao an-dakozia ao. Ay, fa aiza ho aiza ety aloha zany toerana izany. Tena mandeha anjambany fotsiny anie tsika izany raha tsito hoe. Raha araka ny toerana natorin'ny Kiakaramena aloha dia tokony hoe eto le izy aiza nefa izay izy eo e. Tsy dia fantatra hoe fasana moa le izy fa salan'ny tongo tany izany. Ka andao ary hoe jerena. Tena feno alaala ny lesy ka sarotra jerena be izany. Raha tsy tena mandady mihitsy mijery azy tsy mahitako. Olona ty raha tsito ahoana? Misy tongo tany roa mifanakaiky retsy fa sombareo. Jereo anie raha tsy manao endrika fasan'olon-droa izany. Aiza ity? Retsy lesy tena mino fa reo mihitsy le izy. Otry fa toa misy vato manindry eny ity izany dia misy soratra eo ambaniny. Inona hoe izany soratra izany? Avy any ankoatra. Otry fa inona ny dikan'ity ity Mazava be lesy izao rehefa fasana dia ahitana an'izao ary samy manana ny soratra izay tiany atao eo. Tsy hain'ilany tena dikan'le hoe avy any ankoatra. Dia ny telo samy hafa ireo ary samy manana izay tena heviny. Ny avy izao dia midika fahatongavana, ny any indray dia manondro ary ny ankoatra dia mazava be fa ny fiainana ivelan'ny fahavelomana. Raha azoko tsara izany dia tsy toerana fitoeran'ny maty ato fa fiverenan'ny maty avy any amin'ny fahafatesana. Izay mihitsy lesy ary izay avy alevina ato izany raha ny hevitra tiana ampita dia mety miverina ho velona indray. Aza dia manao saina filma lesy ritsito fasana ny ampitana toronan-tsary izany hitan'ny lazany sady misy ansenina fotsiny. Izay filazany lahazy lesy fa amiko misy dikany be izao. Jereo anie misy voninkazo maniry efa maromaro eo ambony fasan'ireo ary voninkazo samy hafa raha ny fahitako azy. Izany hoe atsatoka lahy eto izany ny voninkazo iny dia mifono maty. Asa iza mahalala somba izany ary no natonga an'ireo voninkazo ireo. Raha araka ny filazan'ny mpitaizanay mantsy dia fanahy voninkazo ny voasokajy lasitra ny toerana io fanahy manadalantsika io ka mety mbola hiverina iaina indray. La ny andro eto lesy fa andao asitrika ny razana angan'ny tolo any ny monla. Ka efa nilazaiko tamin'lahy kosa ny ely ririka fa efa niseho tamiko le zazavavy antsoina hoe Lisy ary tena matotoa fa tsy olona. Fa angamo tsy elahy ihany no miteny tamiko hoe tsy mitovy amin'ny zazavavy razana ao an-tranon'ny lahy io fa hafa mihitsy le izy ka. Izay aloha dia marina ka inona indray ary? Saingy rehefa nilazan'izany tamin'ny Kiakaramena lesy dia hoy izy hoe io vatan'io vehivavy tsy mety simby io no itoeran'ny Lisy indray. I Lisy izay niseho tamiko. Ololo vokatra izany na aleo aloha ime. Olo tiritsito rehefa diso minomino foana lesy dia izao ny fiafarany lasa misy fahaverezan-tsaina be. Nefa koa tsy oroko amin'ny lafa na Lisy no miseho azy mpanaradian'i Kristy io koa aza dia verisaina raha izany min'ny Andriamanitra noetiny vahiny. Efa nambara tamin'ilay samy fa tany Betlehema izany Jesosy izany niteraka fa tsy teto Antananarivo kory. Mbola mino ihany nefa Lisany. Inona moa izany no mahasamihafa antsika roa laka? Eny lasa resaka hafa mihitsy ny asika selahy. Aleo amin'ny manaraka toizany izany. Fa ahoana aloha ny atao aleo isy atsatoka eto aloha ty voninkazo ity sady noetiko amin'ny fotony izy ity ka mino fa haniry tahaka ireo sasan'ireo tsy ho ela. Hoy mantsy Kiakaramena izay hoe atsato eo am-pasana iny ataovy eo anelanelan'ireo fasana roa mifanakaiky dia mandehana mody fa any an-trano nareo no mahita ny toyany ozy. Ka ataovy ary veto ihany ny andro. Za nefa mialatsiny amin'ny lafa tsy maintsy mandeha mamonjy ny asako maraina mandalo any amin'ny lahany. Ena lesy fa ampio ary loha ametraka an'ity eto tonga nga ianao anaka. Ka zao hitanao zao ry neny nanao any ianao tato? Tena marary mafy anaka ny lohako tofanina be zany ary mahatsapa hoe kely be zany ny haiko. Ka mbola tsy salama ne ianao ry neny vao mitsapotsika izao. Fa ianao nga tsy nandalona ka fanafody tany amin'ny Kiakaramena ka efa lany eny tambavoko ao efa tany ary neny fa matry loha ianao fa tsapako reraka be zany. Eny ary anaka.
Lasa niova be ato trano izany. Ny fandriana lasa nitodika ny akan-drefandoha. Fa iza izany nanao an'izao e? Bao nefa nyresahako teo toa tsy nanova an'ireo. Ny sainy aza hoe izany nanamboatra azy. Araka ny tenin'ny Kakramena aza tsy azo atao ny manipaka masoandro. Fa ahoana ary izao? Alolo hitina any ambany aka. Somba efa fambara tao aorianan'ilay lasain'ny Kakramena azy ho zavatra izao mantsy. Efa voatsatoka eny amin'ny fahasanin-kambana mantsy ilay voninkazo lesina sainy namboleko teny. Fa lasa ihany ny saiko ka. Iza marina ireo zazavavy antsoina hoe lisy ny fanena tampoka teo amin'ny fivarotam-boninkazo io e. Ilay nanjavona tsy hita tampoka. Dia inona ny ifandraisany amin'ity razana atao trano ato ity? Tena mbola misavorovoro ny saiko amin'izao ka. Tsy takatry ny saina takarina ny hevitra finosiny. Toa adaly izany andraindray. Ankoatr'izay toa mitebiteby ihany amin'ny fahasalaman'ny izay toa misy ifandraisany amin'izao zavatra misy izao. Salama ve Tsito? Fa iza kosa ny miteny izany? Aza mikoropaka aloha ianao ry Tsito a. Izay ihany. Lisy. Ilay zazavavy nisy taminao indray andro iny e. Tena mahatoto marina. Misy feo henoko fa tsy tazako izay fefiny. Tsito. Fa aiza ianao izany e? Mifona re tompoko. Inona ny tatavinao amiko fa ataoko e? Dia asa mpitahorana tahak'izao re tompoko. Tsito a. Aza mikoropaka tahak'izao ianao fa izany tsy haninona anao e. Ahoana moa tompoko ny tsy atahorako amin'izao a? Misy olona miresaka ato an-trano nefa tsy hitako akory izany olona izany. Ka tsy mbola afaka mipoitra ho azy ary Tsito a. Ny vatandreninao izao nitoeraka ka raha miverina mijery azy matory ianao dia jereo fa mihiratra ny masony ary miteny ny vavany. Oka re tompoko. Aza ataona tahak'izao renireniko fa maharary ane izy io e. Raha tonga ampizaly azy hatramin'izay natonga avako tato dia efa tapitra angamba ny ainy. Saingy tonga hanampy anareo mianaka. Ary mitady ny takarony izany rehetra izany dia ho sitrana soamantsara izy raha vitanao sy lesakaizanao ny zavatra tiako atao. Andray, fa inona nefa ny tatavinao aminay e? Voalohany aloha Tsito a, dia aza manafa tsy fanahy ratsy a. Avy any akoatra io. Avy any akoatra io e? Ie. Nalefa niverina ety tontolo mivelona saingy tsy afaka iriary amin'ny fahavelomana tahaka anareo raha tsy tanteraka ny fepetrana me an'izany. Fepetra tahaka ny hoana nefa e? Tsy misy olona azoko atokisana nefa ankoatranareo serika ka niseho taminareo ahy e. Fa izy ianao e? Dia ahoana ny tena tantaranao? Tsy afeniko aminao fa vakonao tanteraka amin'izay nan'izao zavatra izao ani e. Milamina aloha ianao ry Tsito a. Dia aza mikoropaka tahak'izao. Mipetra dia atombeny ny saina. Aza nijery akory raha matahotra ianao. Ka andreniko anao izao hitako miresaka amiko e. Sainga ny feo anahita tsisy. Ny vatany sy ny androny nefa dia izy feany tsara fa mbola ao anaty torimaso. Mihetsika ny vavany ary miteny. Ny masony mihiratra fa ny vatany kosa tsy tsapako hoe maty izany. Andray raha tompoko. Engavy anao ahy oka tsy ampiarinao an'izao ororo-mafy tsy mampino izao izahay ry a. Tsito a. Aza mandefa saina lavitra ianao. Matory tsara mpilaminana ny reninao ary tsy mitebiteby takanao. Tsy miroro koa izy fa efa nifankazatra tsara izay mianaka e. Zarako aza mba misy olona takanao azoko ifampiresahana ary efa tenerana ny eny mianaka izao androany izao. Te hiresaka aminao aza. Ka maninona nefa ny enony tsy nilaza amiko ny fisianao hatr'izay e? Eny fa na dia tsapako aza fa miresaka amin'olona tsy fantatra izy. Izany mandrara azy tsy resaka aminao amin'izany aloha Tsito a. Saingy rehefa tonga nareo olona tato an-trano io razanao ambany io dia izay avy afaka miresaka aminao tahak'izao. Fa io izany ny vatanao. Nefa raha tsy diso a ianao ny afaka an'seho tamiko teo amin'ilay fivarotana voninkazo manamorona ny lalany Ivandry e. Za tokoa iny ry Tsito a. Saingy tsy afaka miseho amin'ny olona raha tsy teo amin'ny toerana nahafaty ahy ihany. Izany aza voafetra ny olana janonako teo. Ka inona izany adiranao amin'ny razanao ambany io ka? Indrintsika izao e. Saingy jereo aloha ny olana tananao. Oay,
Efa mifito ariva nefa toa fotoana vitsy izay no fampiresantsika teo raha ny fandiniako azy. Izany hoe nandany ora valo aho izany izay minitra fohy izay. Tsy to vetivety ny fotoana ty ary segondra ny ora kosa volana, raha volana ny taona. Loza izany hoe any amin'ny tontolon'ny fahafatesana izany izao dia noentina nakany koa ny reniko. Ka ry tompoko, marefo loatra ny tanjako amin'izao ka raha sitraka ho averina any amin'ny fahavelomana. Tsy to tsy any amin'ny tontolon'ny fahafatesana izany ianao fa eto amin'ny tontolon'ny fahavelomana ihany. Za miresaka aminao no aty akoatra, saingy nindrana ny vatany reninao aza araka ny resako taminao teo. Antsana goavana be ny manelanelana antsika ary tsy to mandany fotoana lavitra izany. Misy rivotra mahafanina amin'ny tambolona eo anelanelana eo ka manodina ny fotoana ho fohy dia ho fohy. Lisa, so dia mba azonao atao re avereny ny reniko. Tsy ho ela ary tsy dia ho salama tsara ny reninao ary tsy alemy eo ampandriana intsony izy. Ianao daholo izany no antony mampitsangana ny sasakalina tahaka ireny. Tamin'ny fotoana nahatongavako tao taminareo dia nifandrohita amin'ny fanahy maro ny reninao ary mahay ilay namely azy tamin'ny odigasy. Ny antsy fanahy dia molo mahery vaika efa very tany amin'ny lohasahan'ny fahafatesana izy. Iny ny tompotrano nibahana tao anatiny ary samy nandresy lahatra azy daholo izay samy nandady tato. Nisy fanahy zazakely very sy ny renireny taty mila fanampiana taminy ary nampandrosoany. Izany ny antony niazany ianao fa misy olona mila vonjy any akoatra nefa lazainao fa adaly izy. Ahoana tsara hoe? Izany tsy to tsy ela dia lasa fanahan-jaza tsy manan-tsiny io ary mibody toerana indray ilay avelomasika amin'ny fahaverezana. Saingy resika any rehefa naharesy lahatra ny reninao hitoetra ato. Fa inona daholo re izany resaka rehetra izany nefa tsy ho takatry ny saiko na hanazava impiry ary ianao. Ny tiako ambara dia hoe inona ny fandraisana sy io zazavavy io. Eny ary raha sitraka ao dia sokoafy io lamba mirakitra amin'ny fitaratra io dia avy aoriana ianao mijery ny reninao. Izany hoe mitazana aleo mifampijerytsika rehefa miresaka. Izay vo azoko. Dia armoara be ity izany natao mifanandrefy amin'ny fandrinan'ny enina to na isaka salan'izao ny toerany ary dia hita zavatra ila androany ry tsy hita. Hitanao amin'izay ny endriko? Oay, fa toa tsy nenana io matory io fa toa zazavavy hafa mihitsy. Loza marina fa iny no ty hitako ty Tsy to aza matahotra ianao fa tsy haninanao akory aho na sanatria ianao raha tsy andreninao. Tena ty mihitsy ilay zazavavy hitako ty nivandry teo amin'ny fivarotam-boninkazo. Fa inona no ilainao ahy aleo aloha ny fandraisana isy ilay razana ao ambany ao nazavaiko aminao avy eo fantatrao tsy ho ela ny tena ilako anao. Eny ary antraizany hatsarany lava be mandrakitra ny fandrinana ny volony, lava be mandrakitra ny fandrina ny volony ary mandana sy madio fatratra ny tarehany. Ka izao ry tsy hita io zazavavy io dia zazavavy avy any amin'ny faritra Tsinanana iny. Taizanaretina izy io ary efa voafetra amin'ny fotoana hivelomana ka mbo tiresireny izy ary tsy manana ray-tapo. Indrisy fa nandositra ny fiarahamonina tany izy dia nisitaka taty an-drenivohitra nefa tsy mbola nigadina teto an-drenivohitra kory izy dia niala ny ainy. Izany hoe tany anaty fiara fitaterana izany no maty izy. Fa ahoana no nahalalana an'izany rehetra izany rehefa miala amin'ny vatana ny aina ary tsy dia mandositra ny fanahy. Taty akoatra izay ny eona ary mifampiresaka an'izany rehetra izany. Tena marina efa nomanina ny fahafatesany ry tsito efa vonona ny ho faty izy satria noho izy tsy nanakavana firy dia natsiaro tsinitsinina teo amin'ny fiainany. Mbola tratrany aretina homamiadana ihany koa nefa olona sahirana arak'izay rehetra izay. Za kosa efa taona talohan'ny nahatongavany taty akoatra no sitrihan'ny vatana mangatsikako ary efa nalevina any amin'ny fahasandrazanay. Andray tomany izy nisy ranomaso mivoaka tamin'ny tavan'ny meny.
Izay indray ilay fofona manitra be toa fofom-boninkazo. Miala tsiny nandeha ny tavandrenina Ortsito marary loatra ny fanahako. Jaly sy mangiry firy ahy fa teo am-pifidianana voninkazo any angonan'ny fiangonana namasinana ny fanambadiako no tratra ny lozam-piarakodia tampoko teo amin'ny lalana Ivandriny ary maty tratra. Nanomboka teo dia niala tamin'ny vatako ny fanahako. Tazako potika sy tory ny lohako, tapatapaka ny tongotra ary rotsodrotsika ny vatako. Hitako raha ty fofom-batoko ny tomany akohaka teo akaiko. Miantsovonjo mafy izy namiravira ny vatako mitsana sy potipotika. Nisondrany akanjona ary niodina tamin'ny tany aman-danitra. Andray, izany very Lisy. Izany hoe vao teo am-panorenana ny fiainanao izany ianao no nalainy fahafatesana. Eny Ortsito, nanomboka teo dia navezivezin'ny rivotra teny ny fanahako. Nidina tany amin'ny fiainatsito nefa nakarindra fahafatesana itselotselona any amin'ny habakabaka. Nandrakotra ny raona ny fanahako. Tomasy sy nila vonjy tamin'ireo fanahy-pirenireny teny ireo kosa nefa tao faly sy rava avokoa. Tsy mahatsapa ny fahoriako. Ny tena marina mbola te hiaina Ortsito. Lisy amin'ny maha-olombelona dia hoy aho hoe tsy resy ny fahafatesana rehefa voatondro. Ary te-hankahiry anao sarotra ny fiverenanao ivelona indray ary zavatra tsy mampino isy izany. Eny Ortsito, izay ny tao an-tsaiko ary izay nandehanako nandao ny tany izay. Ary izay roa taon'izay aho rehefa tsapako fa niova ny fon'olombelona. Raha ty fofom-batoko ary izao efa rainy zanany tamin'ilay nisolo ny toerako. Lisy efa sambatra izy. Mahaisa mitoetra ny akoatra ianao Lisy. Fa tsy tiany tsitonga za raha miverina olombelona tahaka anao ka. Raha ny tantaranao dia satroko tsy haly eo amin'ny hitazanako anao intsony ianao. Saingy indrisy tsy vitany mamerina anao ety amin'ny fahavelomana indray. Mitsangana ianao dia aza manafa efa vao moako izany fiverenako avy ety akoatra izany. Io vatana mangatsiaka ilay tovovavy ao ambany eo no iverenako indray. Ary iverina olona tahaka azy ahy. Fa ny fanasin'ny saina ary ny fona tsy izy tsony. Sarotra inoana izany ry Lisy Nefa ny fampiresaka izay ary moa tsy gaga nareo lahy nahita ny tsy fiovan'ny vatany mihitsy. Izany rehetra izany dia fijanonako tao anatiny rehefa ora fiaraha-tsasatry ny fanahako aty akoatra. Fa moa tsy voateo ianao nilaza tamiko fa voanio miada ny zazavavy io. Ary naneretina ny kika azy aza tsy mbola velona ao anatiny. Efa andro maromaro izay no tsy niasa tsony ny tova tao anatiny. Maty avokoa ny aretina ny kika ny fahavelomany satria amin'ireo efa nandresy izy. Saingy eritreto hoe ny fanahany ambadiky ny siansa tsy takatry ny olombelona Ortsito. Tsy mahampino izany ry Lisy saingy raha misy zavatra tsy mampino ve tsy izao fahitako anao izao. Noho izany ana fa ho tanteraka ao izany. Mitala izao ary izay tokony ataoko Afaka ora vitsy teo avy eo erika sakazanao. Efa miazakazaka be mantsy ny ora. Midinao ambany eo ary meteza nareo anaraka izay lazaiko. Oety manaraka an'ireo any vatany reninao io. Ary apatireo akaikiny. Andray, tena tsy mety mino ary Lisy sao dia efa lasa tala raha ty. Ortsito, tombo anao ny fiainana tamin'ny kiakiramena izay mpitaiza sy mpitsabanareo. Izy ireny matetika tsy sy marina vidiny intsony amin'izao. Nefa dia ireny afaka mitafa mivatana amin'ny fanahany akoatra. Miresaka an'izany eny anao. Iona nidiran'ilay voninkazo Lisy natsatoka teny amin'ny fahasankambana teny Ambotra biby. Fomba ray anodinako ny sain'ny mpitsikiny ny tolo ny fanahy ireny Ortsito. Nitafa tamiko izy tao anatin'ny fiantsoana razana ary tonga nasaiko tamin'izao mba ahafahany manatanteraka ny asany sy ny fombafombany ka andraisany io resak'io misavin'olona. Fa tsy misy kosa izany fomba nirenana anao velona. Tsy otra ny fomba ataonareo lahy Ortsito. Ampandramandaka masoandra ny razan'ilay zazavavy eo ambany fa mifanohitra amin'izay kosa ny andrenina.
afaka mandrivotra anaty tamin'izany na velava-tsipiditra ato anatiny. Tsara hoe afaka tolofonitra eto mivoaka amin'izany mandehanao na fomba zavatra atao vokatsakana ratsy izaraina azy avao ary eza miala tsiny lesy fa zao vao tonga saika tsy tafala ary fa taraiky dokotera vao miala taoko midiry lahy angana fa misy mildia totaitaitra be zany la zavatra tsy mampino ny tranga tato litia ary lasaiko alary dia ilazangambe la fa adala efa fantatro letsy mbola tany amin'ny tranopaty any nefa nisy nampahafantatra sy nampilaza zany razana nodriovoko tao inona tsara hoe any tena saika latsaka hatramin'izay tsy tokony latsaka letsy za teo mpikarakarana an'le razana iny mihitsy no nitsangana tampoka le izy ary nilaza tamiko hoe fangana hono makanesa ty am'lahy dia avy eo nilaza an'izay tokony ataontsika rehetra izy zany ve ie zany hoe vatany vao niala tato anatin'iny zany ny fanahan'le izy dia nampilaza sy nampiamana ny lahy zany ka aigletsy zany dia nefa saika lasa dala aho fa efa nataony ladolo fa izy nampanaoviny rehetra eny lesy efa atao ambany ato izy mianaka ary efa narahako izay rehetra nasainy nataoko ka andao aridina any ambany engatra mandroso lesy reo izy ireo tsy haiko hoe tahaka izao koa ve ny lamina ny lazainy tamin'lahy ie zao mihitsika dia miandry zany aloha tsikako efa latsaka minitra vitsy zao ny amin'ny 12 alina tsy mihina lesy mariny fa rehefa dila zany ny amin'ny 12 alina dia ahaterintsika ny vandro vatana mangatsika eo ka zay nylazainy tamin'lany ataoko ny fahasalaman'ny eny letsy ny tena andrandraiko raha araka ny filazan'ny lisy tamiko dia misy fananatolakolona hono eo aminy ary amin'ny ora fidirana eo dia tonga foana izy saingy nampanantenaly izy fa ho resin'izay fanaratsy izay tsy hafeniko an'la fa hienjana ny zavatra niseho teo asa tokony tamin'ny folorany sasany teo vao lasa lisy ny sitaka tao aminy dia nitsangana sy natanjaka be izy nideridery be ny masony ary nivoaka tany atokotany ny vazavaza sy ny tabataba teo izy dia to mandavaka tany zany avy eo nefa niakarapaka tampoka dia tsy natsiaro tena ary mety tamin'izany ovy zany anie zany ny adivan'ny fanarota ao aminy dia hoana lesa raha resy lisy tsy ho tafetra ato amin'ny entsony izy ary tsy tafafindra amin'ny vatan'ity zazavavy ty tsony ary ny eny tsy ho afaka amin'ny aretiny tsony aza misaina n'izany letsy oy niletsika kely ty neny dia to miteniteny hafahafa zany tena mivoaka rano mainty be zany ny vavany sy ny orony ahoana literitsito dia mitsipatsipaka be koa izy asa hitako lesy ka resy le fanahan'ny lisy avy any akoatra ka nifaranan'le avialo ratsy ny momba amin'eny fa tezitra izy jereo fa nivoaka loatra vava be zany ny vatany ka dia jereo fa to niezaka nitsotra sy niverina koa ny niozatra rehetra nikaikona tamin'ny tanany jere eny tokoa sitrana letsy ny reniny lahy eny lesy nandresy zany lisy raha izany fa mifiry aloha zao hoe efa sekondra vitsy sisa dia ho amin'ny 12 alina zay letsy maneno izay ny famantaranandro any ambony amin'ny 12 alina katriko zao iny fa niverina ny ena somatsariny eny ary nitsotra daholo ny vatany rehetra ary to tsy metsika kory letsy le vatan'le razana ray fa zay indray le fofona manitra be tena manerana ny trano anie izy zany eno ka ahoana ny ataony oay io fa taitiny eny tena sitrany eny fa avy hatrany dia mipetraka fa aiza zany nitsito maninona ato ambany dia to misy faty eo akaiko io fa ahoana zao ritsito
Eny raha-bareo ny verina tianatra teo rehefa avelomana indray andray reny misaotra ary lisy fa inona zany lazainao zany ary lisy iza koa aleo angalo ianao ry neniny tsitony miakatra kely any ambony aleo manadio vatana any fa feno lodotsoloa avokoa ny reny amin'ny akanjonao reny zay kosa ndia anatitra nyty vatana mangatsika ty aloha fa ahoana zao rakizy andalo ianao ateriko anirandry reny raha pitsitsika miresaka tsara aiza ho aiza lesy zany no apetraka ty eo amin'ny fividianana voninkazo be atsika tsy haiko zao hoe amin'ny arabe sa izy ilako to mampimeka avelan'lay eo ampovoan'arabe eo indray ary ve fa tsy ho amin'ny sisiny ka sao eo amin'le toerana tena nahavotoana azy ariko ka aleo ary aloha ajanoko eto ny fiara eny ary sady efa hito le fivarotana voninkazo de ono azy ty raha ty ka mitsangana eo ny zazavavy zato ka tsy mahalala antsika akory de inona ny lazainy lahy za moa tsy olana na tsy fantany aza fa laha efa tazako miraiki-po amin'io asa hoe anahoana aza metaladala lesy ataoko ahoana koa ny raiki-po amin'ny fanahy ka izy any tsy ho fanahitsony fa efa hitsangana olombelona takatsika sady raha ny fijeriko azy tsara sady manjana ely izy ty raha nahita ny tena endriky le atsoina hoe lisy elahy lesy de tena babo tsy de misy itovizana izy ty zazavavy ty nasanina tsy zany tsapako marina ihany le hoe ty azy tampoka zay ny eo ahy tony ana tao anatin'ny tahotra nefa to satroka janona tao anatin'ny orany resahana ka andao ary voka amin'izay de iandry atao anaty fiara zany tsika fa anga tsy nampitainy tamin'lahy fa avela eo izy ary tsy maintsy mandeha tsika ka ay tokoa moa ka andao ariko any an-trano zany lahy miandro ny vahiny avy any akotrako vahalalana anaka mihaino zany tantarainareo ry lahy zany tena tsy mampino tena mahagagana eny ry mamanitsito de tianao milaza tsy mahalala n'izany akory eny fa na de le anarana hoe lisy aza tsy hainao akoriko ka nazako aza ny ry anakisany tena gagy fa manenina aloha de lany nydotsy miteny jereo ane efa ho herinandro lahy zay malahelomelo foana diso fanatenana lesy nametraka mystera lehibe loatra tao aboky lesy sy ny tantarany tsy niverina tsony izy vo maraina de makeny amin'le maraina de nakeny amin'le fivarotam-boninkazo nametrahantsika andrazany tsika mitsamina fa tsy nisy ninninona teo na nytanina ny olona teo manodidina fa tsy nisy nahalala zavatra de manampy ihany hoe so nisy nahita iny fahatiny ka nanatitra azy any amin'ny hopitaly aza de milaza loza lisy tsika no igada raha mivirina any amin'ny tranopaty any indray iny dokotera zao efa nisaina hoe efa tsara levenana ny maty ka teo nisy anatitra ao indray tsy tena igady tsika mitsamina so de ny atao anaty nofy ary nareo ry lahy reto fa tena tsy nisy tadidinao veriny eny ny zavanyseho ka reny efa nilazaiko anareo reny voataitra tamin'ny torimaso ka de gaga fa nitsotra daholo ny vadako rehetra ny hevitra za hoe ny fanafody tany amin'ny Tiakaramina ny asa jereo moa zany ny fanananangananao tamin'ny maty koa zany ry neny tsito de mety ho very tadidy takanao ka tsy nahita ny lavatra ny dirana fony izy tany akotrako asa ty mivazivazy lesy ny olona efa kivy ihany fa inona nefa ny antenanao amin'izany asa ry neny fa vonifondray ny fitiavako de tafatsabaka tamin'ny fanatany akotra tsy tazamaso nampanantenainy afa mbola iona aminy nefa ndrisy efa ela ihany zay tsy zay nalehany nataon'ny fitaovana fotsiny amerenana azy ivelona indray angamba
mety lasa mitazana sy mitsikilo ny fiainan'ilay saika ho vatiny izy izay. Nefa koa tokony ho sain'ny lava efa nity olo-kafa izy vao nahita ny lahy, ary izay indrindra no antony nakany maminy fiainany mbola fahavelony ka nitadiavany ray izay hevitra rehetra iverenany avy any akoatra. Tsy dia isaina an'izany Lesy a, fa andao aloha andeha hiasa ampy izay fotoana nakan'andro tsy esan'izay, efa mitangorona izay ny razanao. Ka raha tsy sanatria oveny an-tsena lesy izy io ka hoe ny eo tsy misy mpividy moa ny antsaha miakatra ihany, sy efa ahoana e bota mandimby antsika. Eny e, fa malahelo ny asako Lesy a. Andao ary, so mantsy isy razana vaovao hafa indray ilavonjy amin'ny lary tsy toerika. Sy aza miany eo Lesy a, lasa eny eny a. Andao ary eny ka, dia mahirezy e. Ary le zazavavy mistera avy any akoatra, roa volana izay ny anjavonanao. Rehefa avy nanangananao tamin'ny maty izay serikaizakaizako dia tsy hita tsony ianao. Mba ahezareza ianao e, moa ve tena nitsangana tamin'ny maty tokoa? Ny asa hitako efa totota sy ny levina ny natany izay ny vatanao, dia sanatriva re. Nanao izay azoko natao hanikarika sy nitady anao nefa indrisina matina velona tsy hita popoka ianao. Ny aneriko sisa dia mandalo isan'andro eto amin'ilay toerana nahalavo anao sy nitsangananao indray. Miveriny eto dia misafo kely ny ravin'ity voninkazo manitra sy madio ity. Lesy, aiza ianao? Manahoana tsito? Manahoana tompoko? Iza moa ianao raha tsy madiso? Olona efa reko izany ny feonao fa tsy tadidiko. Ny endrika ihany koa tsy dia vaovao. Tsy tokoa izany, dia efa tsy tadidy sahady ve? Lisy ihany anarako ry Tsito a, fantatro amin'ny anarana hoe Lisy. Lisiko ve? Ilay zazavavy efa mekotra andray marina. Moramora ry Tsito a, lazain'olona fa lasa-dala eo ianao. Za ihany ty. Fa taoneva be anao, ary naninona ny tsy hitako tsony raha tsy voazao indray e. Tsito a, andao aloha hiala kely eto tsika. Andao sady mandeha miana varatra any, aleo miara mangina indrindra. Izay Antananarivo no ahitanao mangina nefa ary Lisy a. Tsy lavitra ka, manendra tsy lavitra eto tsika dia tonga eo Antsarasotra. Nisy endrika feno fahanginanao, feom-borona sy feon-drano mikoriana miadana no hitanao ao. Lisy a, andao ary, saingy tsy mino izany aho hoe ianao ty. Za ty ry Tsito a, za vatana tsy mofo, ary za saina sy fanahy. Fa tsy tahaka izao anie ilay vatana naverana teo amin'ny fivarotam-boninkazo io e, zazavavy hafa mihitsy. Aiza kosa ry Tsito a, iny ihany a, saingy niazaka nanafana izay tena endriny feno mba tsy hisy atsikaritra. Mazava ny amin'iny, fa ahoana kosa ary ny tsy nanatonoana ahy e, nefa ne dia feo avy any akoatra ny fanaovantsika e. Na efa tany akoatra ary Tsito dia ny saina foana fa miaina sy mivelona, ary izany dia nanampy hanana saina hitahiry, na dia efa fanahary sisa. Ny olona rehetra rehefa mandao ny tany dia manadino ny fahavelomany, ao kosa nefa tsy manadino ny zavatra rehetra nataony. Tazana sy tsikaritra eny amin'ny fiarahamonina ny asina maty, efa nasokatsy ny kristianina fanompontsampy azy izany. Ny malagasy indrindra dia manam-panahy loatra. Tsy nisy na dia kely aza nipika ny fahatsiarovako anao, ary tsoriko efa nitianao tany ampanahako tany fony tany akoatra. Lisy, toanao koa ny tia fanahy, ny tia velo, ny tia matotoa. Tamin'ireny misaotra ary Lisy a, fa nahoana re ianao dia ny andro fotoana elabe tahaka izao e, mafy anisany tadiavako anao izay e. Mbola betsaka ireo zavatra ny andry ary Tsito a, mila fanomanana ihany koa ny fanomezana ireo izay navela tety.
Izany hoe mbola nijery an'ilay olo tianao ianao izany? Ka efa sambatra izy, efa nafoko fony voatsinjiko ny androm-pahasambarany teo am-panolonana. Ka nahoana ary ianao tsy nanaiky izay lahatra efa nizakainao hoe nanina mbola te hivelona foana? Satria tsy nahoana ka nahita miadana trehanao ny fahorianao miady izay asalamandreninao. Raha azoko tsara za zany noatona ny velomanao avy any akoatra. Ino ry tsito ianao indray izao ny fiainam-baovao ato anatiko. Maty afa velona indray, nateraka iaina indray, dia ho anao mandrakizay. Lisy sambatra velona indray ny fahasambarako. Ianao ilay fatanao mangatsiaka fony tao an-tranompaty manoloana aty, ny toeran'ilay fanatsara ny taridalana sy ny tsapo andreniko. Ketika loatra ary Lisy afaka manaraka ianao ry tsito aza manafa tsy avelona fa natsony misaotra ary Lisy fa mitsangatana tiako atao aminao. Sisetrako aka vitako dia ataoko. Ivitan'ny voninkazo Lisy dia andao mba haterizitsika any amin'ny toerana iray. Asa an'izay tokony hitahiry an'ity vatana rakofako ity dia aoka ho tsy ambaraterinao serika sakaizanao ary ny reninao izao tantara izao. Eny raha afako. Isa moa mihaino an'izao raha ho tantaraina azy. Betsaka ireo ilaza fa tsy mitombona. Ao koa ireo hiteny fa adala angamba ny mpanoratra sy mpitantara. Satria nahoana ka? Satria tsy niaran'izy ireo ka tsy nio hoe avy any akoatra ianao. Ny filanga radio ho anareo teo avy any ankoatra tantara indray miaino dia mipeny ny Nofy-Andrianjaka. Ireto avy no namelona ny tantara. Iary toko sy ny mpanoratra miaraka tamin'ny Rianala Masoandro sy Irene Rakotomalala. Nandrindra ra teknika sy nanatontosa Nofy-Andrianjaka. Nandry feo Jakina Andriatso. Avy any ankoatra dia mipeny ny Nofy-Andrianjaka. Filanga radio yenirano